fandarina zarahevitra manokana ty arahantsika amin'ity anio ity tokolasy tompivavy a manasanao mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany vahintsika araka ny efa nampahafantarina tao anatin'ny fandarana zarahevitra omaly talata sy ny tao anatin'ny fampahalalam-baovao omaly ariva tamin'ny enora dia Andriamato Sanoranroso izay ampahilalana efa mpisotro ronono ny vahintsika amin'ity atoandro ity a miarabanao tompoko. Faly miarabanao ihany koa tompoko ary faly miaraba ny vahoaka malagasy rehetra na ny eto toerana na ny any ampitan-dranomasina ary misaotra anareo sahady tompoko. Mandeha mivantanao amin'ny page Info Culture Media 2.0 tiré FM 64.8 koa ity fandarana ity ankoatra ny eto amin'ny onjam-peo mahatrify ny efatra ambizato teboka valo. Andriamato Sanoranroso mpahilalana efa misotro ronono azo lazaina fa anisan'ny fototro ny olana teto Madagasikara ny resaka lalàna. Fanitsahana lalàna io ary misy olona ambony lalàna teto amin'ny firenena ka fototro izay olana izay. Eo zao lalam-pandrenana moa zao no adevitra eto amin'ny firenena, lalam-pandrenana repoblika faefatra izay fototro ny olana mitarika ny fionganan'ilay olona nandrafitra azy ihany. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao andrafitra lalam-pandrenana vaovao tsika raha ny fahitanao. Inona no tokony ao an-tsaina voalohany zany ho andreo hoe andrafitra an'izany izay hoe isy ny fakakevitra avy amin'ny olom-pirenena mihitsy no hoe arafitra ao anatin'ilay lalam-pandrenantsika mety ve zay? Saora tompoko. Eny nandritry ny 80 taona mahery dia narary Madagasikara. Nisy aretina nianjady tamintsika teto iarahantsika mahalala ny zava-nisy nandritry n'izay 80 taona mahery izay. Ankehitriny nefa dia araka ny voalazanao teo dia fantatra izay aretina manjohan'ny Madagasikara izay. Tsy inona ny aretina mandohantsika fa ny resaka lalàna, ny resaka marimarina kokoa, ny resaka lalam-pandrenana. Ohatra ny otrikaretina rehetra, rehefa misy ny otrikaretina dia avy amin'ny otrikaretina iny no angalana ny singa, anamboarana ny vaksiny hoentina manasitsana an'ilay aretina. Ka raha lalàna zany raha lalam-pandrenana zany ny aretina mianjady amintsika dia tsisy afa-tsy ny lalàna sy ny lalam-pandrenana ihany no fanafody azo hoentina anasitranana an'izay aretina misy eto Madagasikara izay. Inona no zavatra tokony atao zany? Inona no zava-misy amin'izao fotoana izao? Araka ny hevitro ny zava-misy amin'izao fotoana izao azo alaina saretsaina hoe misy omby-tsarety dia iny le omby mitarika an'ilay sarety. Ny zava-misy amin'izao nefa dia mifamarika amin'izay. Le sarety no lasa aloha dia le omby avy ato afara. Zay no zava-misy amin'izao fotoana izao. Azavaiko. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany araka ny lazainao tao hoe an'ilay fananganana ny lalam-pandrenana. Ny zava-misy amin'izao nefa tsy izay fa ny concertation nationale no lasa aloha ny fanovana ny lalam-pandrenana. Amiko ny zavatra mahamaika sy zava-dehibe zao aloha dia ny fananganana ny atao hoe fianakaviam-be na antsoina amin'ny teny juridika hoe assemblée constituante. Tokony isy amintsika amin'ny teny zao ny atao hoe conclave national ho an'ireo le assemblée constituante ireo. Tsy haiko na any amin'ny CCI Vato na any Sainte-Marie na any Nosbe Rimasera ohatra no tokony mpampiatrano an'io le conclave national io, ary ny ministère izay mikarakara an'le fanavaozana sy ny tariny no mandray an-tanana ny fanatanterahana an'io le asan'ny assemblée constituante io. Ny zavatra amorona an'le assemblée constituante tsy mampaninona nataritin'ny FFKM, tsy handray décision mihitsy, tsy handray fanapahan-kevitra mihitsy ny FFKM fa hitarika fotsiny andrindra andamina fotsiny an'ilay fivoriana ao anatin'ny fanoratana ny lalam-pandrenana vaovao. Zay manko ny asan'ny manerina an'izao tontolo izao dia zay ny asan'ny assemblée constituante, manoratra manangana lalam-pandrenana. Fa saingy izao somary hafakely ny asan'ny assemblée constituante eto amintsika amin'ity indray mitoraka ity, satria izao tsy lalam-pandrenana anankiray ihany no soratana fa lalam-pandrenana anankiroa. Dia ny anankiray lalam-pandrenana mikasika ny atsoa hoe état fédéral
dia ny anankiray faharoa lalam-panorenana mikasika ny état unitaire no avozina. Io le état unitaire no avozina io a no tiako izarana hevitra kely a androany sy anomezako a ireo fanafody maromaro zay mety anasitranana tanteraka ny aretina menjady eto Madagasikara. De raha sitraka ao a de tonga de ho ameko le karazana fanafody zany a afaka intervenir ihany ianao hoe anazavana amin'ny olona ihany koa mantsy fa le hoe état unitaire mantsy zao zava-misy ainantsika zao. Oui, zay indrindra fa notoizako le izy hoe no avozina le zavatra le hevitra zaraiko zany a état unitaire fa ataoko majuscule mihitsy ataoko renitsoratra mihitsy le hoe no avozina. Voalohany indrindra tamin'ny taona 1980 1881 dia nisy ny atao hoe code de 305 article tamin'ny andron'ny Ranavalona. Tao anatin'io code de 305 article io a nisy ny antsoina hoe tokotelo azafady kitay telo andalana tao anatin'ny code de 305 article. Fa rehefa tonga ny république faharoa dia nifoanana io le kitay telo andalana io. Zao kosa tsika amin'izao taona 2024 zao dia nihevitra zaraiko dia hoe efa foana ny kitay a tokony hofoanana koa zany ny toko, zany hoe tokony hofoanana ny toko telo andalana. Inona daholo reo toko telo andalana reo toko reo azavaiko. Voalohany indrindra firenena tsy mahantra Madagasikara fa nampahantray fa kosa firenena sahirana. Zay kosa aloha dia zavatra marina. Firenena sahirana Madagasikara. Inona zany a no vahaolana azo atao manoloana n'izay fahasahiranana izay. Anisan'izany a ny fampihenana ny dépense de l'État ao anatin'ny finance publique. Dia ny tolo-kevitra avy aty amiko zany dia hoe aleo tsika manao ny atao hoe monocamérisme fa tsy hanao ntsony ny bicamérisme. Firenena be da be eto ambonin'ny tany a manao ny monocamérisme. Ny bicamérisme dia azavaiko hoe misy anteniera anankiroa ao anatiny. Misy ny solombavam-bahoaka assemblée nationale dia misy ny anteneran-doolona na ny sénat. Noho ny fahaseranana menjady amintsika mba hampihenana ny dépense de l'État dia tokony hajanona ny anankiray amin'ireo. Tokony hajanona hatsahatra ny sénat zany a fa ny assemblée nationale na ny solombavam-bahoaka ihany no tazonina. Zay zany ny toko voalohany. Toko faharoa dia foanana ihany koa le antsoina hoe CENI. Ohatra ny eran'izao tontolo zao dia ny ministeran'ny adi-tany no mitantana, mikirakira, mikarakara ny fifidianana. Manana olona manam-pahaizana sy olona endritsika, manana administrateur civil. Sahako ny milaza an'izany fa ny administrateur civil malagasy tompoko dia olona manam-pahaizana ary olona endry, olona nianatra an'izany. Ohatran'izany koa reo mpitsara reo indrisy fa nandritrin'izay 80 taona mahery zay dia nitsotsi ny aviny ireo olona reo, nitsakitsahana ireo olona reo. Sindra politika ihany koa mantsy mahazo an'ireo administrateur civil ireo. Mazava ho azy. azy. Lasa hoe lasa olona le fitondrana le administrateur civil ka rehefa misy fiovana dia raisin'ny olona hoe ekipany ihany io tsy mendriky ny mena toerana fa lasa fikite any amin'ny toerana ambanivohitra be any. Zay atahoram-piasam-panjakana ihany koa zay. Zay zavatra zay no nisy nandritrin'izay 80 taona mahery zay. Fa amin'izao fotoana zao zany malagasy tsara vaovao. Za tena mahita, tena mahatsapa fa tena za tsy miteny hoe misy révolution fa misy fiovana eto amin'ny firenena. Za mahita fa tena ary za mahafantatra administrateur civil maromaro amin'ny pahilalana maromaro ihany nandalo teo am-pelantanako fa olona endry reo ary olona manam-pahaizana reo azo atokisana reo vita ny tantara tany aloha tany fa azo atokisana tsara reo administrateur civil reo. Mila averina amin'ireo ny asiny. Malagasy reo
tsisy atahorana mikasika an'ireo dia ireo zany a no tokony hitatana ny fikarakarana ny fifidianana. Eto dia mame fonoteny kely petite parenthèse ho an'ny mpianatra ho vodivorona, ho an'ny mpianatra any Antsiranana sy ho an'ny mpianatra informatika ao Andrainjato ao Fianaratsoa. Ho anareo mpianatra informatika rehetra dia mba miangavy anareo ahako anao ny antsoina hoe espionnage industriel na anao recherche, anao fikarohana, anao mokatra application na logiciel mba ahafahantsika mamoaka ny voka-pifidianana ao anatin'ny ray andro na farafaratsiny ao anatin'ny herinandro. Ny zava-misy any amin'ny firenena any ivelany a, raha misy fifidianana filohan'ny repoblika androany dia raha arivan'iny ihany dia efa mivoaka ny valin'ny mpifidianana. Iny zany a anisany ihany koa mety ahafahana misoroka ny resaka alabato sy ny tarina. Dia zay zany mba hiangaviako angatahako amin'ireo zandry any amin'ny polytechnique, any Antsiranana, any amin'ny UNI, any Andrainjato, mba hikariko an'izay zavatra zay hoe io a afaka mangataka amin'ny diaspora hoe resaka financement, na afaka manome fanampiana ohatra ny diaspora na manao letsi na manao cagnotte mba hanatanterana an'izany ireo le GNZ, ny GNZ amiko a dia tsy hoe ny tanora no ho avin'ny firenena amiko zany efa nilozan'ny toetrandro, fa ny GNZ ny tanora amiko no tompony fahefana. Fa hafa tamina tsika zao zay efa zavatra miova, efa miova taloha ny hoe ny tanora no ho avin'ny firenena, fa zao ny tanora ny tompon'ny firenena. Fa tandremo tsy mila manary dinosaure koa nefany so dia manary jokera eo fa ilaina daholo. Tsika zany zao le antsoina hoe génération malagasy tena olovain'ny taranaka rehetrarehetrany. Ka zay ny zavatra tsipoko kely zany ho an'ny mpianatra informatika hoe tokony mba hikariko application na logiciel, tsaiko inona filazan'izy hoe ahafahana mamoaka faran'izay aingana sy miorganiser ihany koa. Zao moa zany efa misy an'le resaka digitalisation an'le karapanondro sy ny tariny zany dia efa anisan'ny zavatra tsara zay. Fa zavatra ohatran'izay koa zany ny zavatra tokony atao zany mikasika an'le inona izy teo le azafady fa le mikasika an'le le administrateur no niresantsika teo le conclave toko fahatelo zany zao ary nisy voadingana teo amin'ny mahakasika ny fanatsarana ny sotram-pifidianana amin'ireo administrateur civil ireo. Oui, iny zany tsy kitika an'iny ahako ny lalam-pandrenana dia velatra be, fa ny anazy zany ny point clé sy ny point fort no tiako zaraina. Fa rehefa aveo rehefa tafiditra fotsiny le hevitra tiako zaraina zany dia azo hitarina le izy fa tsy hovana kory. Azo hitarina le izy fa tsy hovana kory. Ny ACC eo amin'ny resaka ACC indray hoana tafiditra anaty lekitay ty aloha an-dalana vero lekitay telo an-dalana teo zany dia averiko Sénat, CENI sy ny ACJ haute cour de la justice. Oui, iny zany fa ny amiko tsy olana ny ACC mety ny olona angamba no olana fa tsy ny ACC no olana. Fa amiko averiko any ny lalam-panorenana no olana, iny ny aretina nisy teto, iny ny mila sitranina. Avy eo misy miteny moa zany hoe ny Bianco sa inona be da be le institution iny zany tsy dira koa fa ny anahy zany hoe tena le aretina ny tiako sitranina fa tsy am'le atsipriany any am'le zavatra hafa any zany. Dia ny manaraka an'le fanafoanana an'le tokotelo fanafody faharoa tiako atolotra dia ny antsoina hoe filoha ifandimbiasana na antsoina amin'ny teny frantsay hoe présidence tournante. Angambany ampanitsetena lehibe no ilazako fa za angambany no
ary isorako an'Andriamanitra, isorako ny fanahy masina ny latsaka tato amiko nanome an'io hevitra io no manolotra an'io hevitra vaovao zay atsoaka hoe original zany. Io ohatran'ny zavatra ampiarin-jareo any Union Européenne amintsika amin'ny teny zao, le hoe présidence tournante. Ny filohan'ny république no filoham-panjakana, fidina amin'ny alalan'ny fifidianana, andraisany rehetra anjara mivatana, ary fidina hiasa mandritsy ny fito taona, tsy azo avaoziny. Filoha ifandimbiasan'ny faritra enina isaky ny fito taona. Zany hoe azavaiko. Teto amintsika nanomboka tamin'ny première république nisy ny Dadabe Tsiranana, izay olona fantatsika rehetrarehetra avy any Mahajanga. Rehefa avy eo nisy ny Andriamatoa Didier Ratsiraka, olona avy any Tomasina. Avy eo nisy ny Andriamatoa Zafy Albert, olona avy any Tsiranana. Avy eo nisy ny Andriamatoa Ravalomanana, Andriamatoa Rajaonarymampianina, Andriamatoa Rajoelina, samy eveto Antananarivo avokoa. Nefa ny faritra be anank'enina misy eto Madagasikara fa tsy efatra fotsiny. Zany hoe mbola tsy natafiditra olona ho filoha zany ry zareo any Tuléar sy ry zareo ao Fianaratsoa. De araky ny hevitro de tokony mba anjaran zareo any Tuléar indray zany zao no mampiditra olona ho filoham-pirenena. Asana coïncidence hoe mety ho lasan'ny Andriamatoa colonel Randrendrina ve zany le isa ahoana. De zao tsy ny olona avy any Tuléar rery na olona avy ao Fianaratsoa rery no mifidy ny filohan'ny république fa ny malagasy rehetra zay mananjo ka feno taona de afaka mifidy daholo zay filoha république rehetra avy any amin'ny faritra voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana. Zany hoe nizaniza zany de afaka mifidy daholo. Nizaniza ihany koa de afaka mandatsaka filoham-pirenena avany amin'le faritra. Ny parti politique rehetrarehetra, ny TIM, ny TGV, ny PSD, ny RPSD, ny MFM, ny AKF, ny parti politique rehetra de afaka mandatsaka olona ho atao filoham-pirenena. Ny malagasy rehetra fa tsy hoe de tsizy, ny malagasy rehetra de afaka milatsaka ho filoham-pirenena. Olona tia tanindrazana, olona manam-pahaizana de afaka milatsaka rehefa mahafeno ny condition. De rehefa avy eo ohatra hoe lany le olona avy any Tuléar de ny zava-baovao zay le hoe novavoziny. Zava-baovao de ny birao an'io filoham-pirenena any Tuléar, lany tao Tuléar io de any Tuléar. Ohatran'izany la ohatra hoe Fianaratsoa de eny Andohanatady no asiana ny birao an'ny filoham-pirenena malagasy fa tsy filoham-pirenena. Io moa zany mahasamy hafa an'le état fédéral sy ny état unitaire zany. Ny état unitaire ohatra hoe le araky ny hevitra zany de hoe Fianaratsoa no isian'le filoha de ao Fianaratsoa ihany, fa ny état fédéral zany isy ny atao hoe fédéré, état fédéré maromaro ohatran'ny any États-Unis zany de misy ny lehibe an'ny état fédéral. Fa raha ohatra zany ka raisina le état fédéral, raha ohatra hoe raisitsika le 13 faritany de ao Manjakandriana zany isy filoham-pirenena kely, état président, état fédéré, de isy birao an'ny ministère rehetrarehetra ao Manjakandriana, isy birao an'ny ministère ny fahasalamana, ministère ny défense, isy ministère ny de ohatran'izay koa le ohatra hoe any Ambatondrazaka isy birao ministère ny fahasalamana, ministère ny population, ministère ny jeunesse, ohatran'izany isaky le 13 somary mazefatra be ihany raha ohatra ka zay no atao fa aleo mba zavatra tsotsotra aloha no ataontsika ary zay no itiavako manolotra ny hevitro mikasika le hoe état unitaire no avozina. De sady elana koa am'le resaka hoe nareo ao Antananarivo zay manko le hevitra mauvaise foi ataon'ny mpanao politique nareo ao Antananarivo hoe nareo c'est fini tout ça am'izay de tsy maninona hoe nareo ao Tuléar ao nareo ao Fianaratsoa satria zao ny birao anie no eto Antananarivo am'izay fotoana zay ny birao any Tuléar, ny birao any Fianaratsoa, ny mpiasa ao anie mpiasa ao Anosy ao anie misy olona avy any Folo Pointe, misy olona avy any Mahabo, misy olona avy any Andoranomaitso, misy olona fa tsy hoe ny olona miasa ao de olona avy ao Andranomanalina na olona avy any Andravoahangy na avy any Mahazo na olona avy aty Amboba ao
dia zay zany tiana ho aseho sy ho asolona ao anatin'ny sain'ny malagasy hoe ny trano nge no nipetraka teto hoe fa ny fitondrana sy ny décision ane tsy io trano tsy le olona teto no nandray azy fa le olona miasa ao zany zay no mikasika an'in'le filoha ifandimbiasana isaky ny eny taona ao anatin'ny faritany enina ary isaky ny 7 taona ny faharetana sy ny isan'ny fepitaona iasan'ny filohan'ny repoblika dia tsy azo anaovana fanotsiana lalam-panorenana mihitsy sao dia tsy azo kitihana raha tafapetraka ho avy eo mihitsika fa ho toizako le izy adikako amin'ny teny frantsay aloha zany le zavatra nyteneniko tamin'ny malagasy teo mba ho an'ny olona mpahay lalàna malagasy sy indrindrindrindra ho an'ny mpianatra lalàna eto Madagasikara le président de la République est le chef de l'État élu pour 7 ans au suffrage universel direct. Chaque 6 fartans accèdent à la présidence de la République malagasy à tour de rôle. La rotation s'effectue tous les 7 ans. Le mandat de la présidence tournante est de 7 ans non renouvelable. Nul ne peut exercer de mandat consécutif. Septennat ady eo fa tsy quinquennat. Iny quinquennat iny foana sy hoe renouvelable iny foana ny nampatonga ny olana zay ny aretina an'izy teto mandat ray ihany dia vita fa tsisy manao mandat anankiroa. Cette présidence favorise ainsi une gouvernance partagée et une représentation équitable au sein de la République. Dia mivadika miodina ohatran'izany mety amin'ny manaraka zany mety mifampitana ohatra manana olona endry sy manam-pahaizana be da be netsika teneaniko fotsiny afa olona mahafinaritra parainy Auguste sy Christine Razanamaso ohatra no Fianaratsoa ohatra Christian Afakandro sy ny anabaviko Eliane Bezasa olo-kendro olo manam-pahaizana tsika hoa mana olona endry mana olona manam-pahaizana be da be nge fa ny zavatra malagasy tsy mba nahita n'le programme an'iren'olona reny fampitana zany Christian Afakandro sy zandrikely Eliane Bezasa ohatran'izany koa le any Diego be da be olona manam-pahaizana zavatra ohatra dia miodina dia alao iodina amin'izay nge isy ny fifaninanana masina fifaninanana tsara hoe rakotony na vita zavatra tsara indrindra te nareo tena zéro nareo tsy na tena fifaninanana masina fa tsy izy tsony ny vita farany fanafody fahatelo zay tena anisan'ny tena ary mamaly an'le zavatra nyteneninao teo hoe maninona nendry zareo any États-Unis efa amanjato taona maro tsy miova mihitsy fara ity zavatra fanafody fahatelo ty kosa tompoko no tanteraka somatsara ka tafiditra ao anatin'ny lalam-panorenana zay ho ataontsika dia sahako mianina fa 100 taona farafahakeliny tsy hisy tsony izany hoe olana ara-politika eto Madagasikara zany inona le fanafody zany fahatelo révision par référendum vitatreo no hoe zahay zao no mitondra zay tianay atao ny atao c'est fini tout ça c'est fini ny zava-nisy teto nandritsy ny 90 taona dia hoe zahay no mitondra fa ilalàna io ataonay an'izao hoe tia lalam-panorenana io tsy tsakitsahanay tia ataonay à gauche tia ataonay à droite c'est fini tout ça vitatreo zany ny zava-isy eto amintsika raha tanteraka somatsara ka tafiditra ao anatin'ny lalam-panorenana tia andehanana anankiray teneniko ty dia zava-isy isaky ny andray fanapa-kevitra ny olona rehetra malagasy manana fahefana eto amin'ity tany ity dia tsy maintsy hijery hiandrahandra ny lanitra no hijery n'Andriamanitra ary hijery hoe inona ny voalaza ny lalam-panorenana inona ny zavatra ao anatin'ny tsy isy tsony hoe zay tianay no atao fa hoe inona ny tiany lalam-panorenana ho atao dia io zavatra tiany lalam-panorenana io no zavatra tsy maintsy tanterana io lalam-panorenana io dia ny filoham-pirenena no afaka masina ny lalam-panorenana reto masina tsy azo zimbazimbaina zay navoantsika teto nanotafady nanotafadysika nanimbazimba ny lalam-panorenana na tonga ny aretina teto fa manomboka zao averina ny asin'ny lalam-panorenana omena ny asin'ny lalam-panorenana omena ny asin'ny
administrateur civil omena ny asany mpitsara, omena ny asany miaramila, ny tandroky andro voziny, izy efa hita fa tena efa misy fanavozana, misy fiovana. Ataontsika hoe kely aloha mba tsy atikampotsika efa misy fiovana be averina omena asiny ny lalam-pandrena. La révision de la Constitution revient au président de la République, qui exige l'accord de l'Assemblée. Le texte de révision accordé par la majorité de 3/5 de l'Assemblée doit obligatoirement approuver par référendum. Donc, la révision de la Constitution est définitive après avoir été approuvée par référendum. Vita. Raha zany ny tanteraka dia ilamina ary tena hoe tena malagasy, tena ilamina tsika menakavy eto. Ny filoham-pirenena zany no afaka mikitika ny lalam-pandrenana. Fa tsy afaka mikitika izy dia vita dia hoe lany. Fa tsy mila ny fankatoavan'ny solombavam-bahoaka. Tsy vitany hoe fankatoavan'ny solombavam-bahoaka ihany, fa mbola ny 7/5 3/5 solombavam-bahoaka no afaka mandany an'ilay fanaovana na zavatra tiana atao amin'ilay lalam-pandrenana. Ary farany izay varany tena lehibe indrindra, tsy ny ministra na ny généraly na mopera azafady fa manontonona fahatany no tompon'ny fahefana. Ny vahoaka irery ihany tompoko ny tompon'ny fahefana, ny malagasy ny tompon'ny fahefana. Tsisy olona manana fahefana eto ankoatra malagasy. Noho izany ny farany dia tsy maintsy aroso ho atao fitsapahana-hevim-bahoaka ilay lalam-pandrenana ny kitikitian'ny filoka nankatoavy ny 5/3 ny 3/5 ny solombavam-bahoaka. Dia ny vahoaka ny manapaka hoe ekenay fa io zany hovana, na hoe tsy manaiky zay fa tazomina ihany nefa nisy teo. Raha izay zavatra zay tompoko sitrapon'Andriamanitra. Zay ny voandalana netiko teto ka hoe mba tafiditra ho anjara birikiko na hoe valim-babena ho apetrako ho an'ny tanindrazako. Tena mino aho fa mety ilamindamitsika mikasika an'izay arikina zay. Mbola misy zavatra hafa be tabe fa ny hevitro manokana ireo ny tena zava-dehibe anisan'ny namparary antsika teto ary tokony hositranina. Fa le sasany ozy dia manana olo-kendry sy olona manam-pahaizana ny amin'ny malagasy, afaka mijery tsara hoe ahoana ny anaovana ny fifidianana, ny administrateur civil omeo azy ny asiny, avereno amin'ny asiny. Za matoky an'ireo olona ireo le mpitsara ireo matoky an'ireo fatako, nisy nandalo teo am-pelantanako matoa amin'ny teny izany fa olona endry ireo, olona manana fahendreny sy ny fahaizany ireo, avereno amin'ireo re tompoko ny asiny fa tsy overitsika malagasy. Makasika n'ilay fitsapan-kevim-bahoaka teo amin'ireo hoe fidy lalam-pandrenana, anisan'ny lesoka hatramin'izay ny tsy fahafantaran'ny vahoaka ny zavatra hovidiana rehefa hoe fidy lalam-pandrenana izany. Fa ohatrany hoe eny satsy izay ihany, fa hoe ny mpanao politika izay makasitraka an'ilay lalam-pandrenana miteny hoe fidio ny eny dia fidian'ilay olona, fidio ny tsy fidian'ilay olona, fa tsy mahafantatra ilay andinin-dalàna voarakitra ao anatin'ilay izy boky be. Vitsy ny malagasy ngambany hoe navovaky hatramin'ny farany an'izany lalam-pandrenana izany. Fa rehefa hoe misy tombotsoan'ilay mpanao politika, ohatra ny artikla 42 tamin'ny fifidiana filoham-pirenena 2024 ny irairaina be iny dia iny fantatry ny olona. Ny sasany ary moa tsy mahafantatra an'ilay izy akory fa dia hoe artikla 42 artikla 46 sao dia misy lesoka avy aminareo mpahalalàna ihany no mahatonga an'izay mampafantatra ny olom-pirenena izany, toy ny hoe aminahinao manjery toy izao sy ny hoe adevitra famelabelan-kevitra eny amin'ireny sekoly ireny ihany koa ho an'ny mpianatra. Ampanetsetena lehibe ihany no ilazako fa tsy mitompo teny fantatra fa original ity hevitra zaraiko androany ty. Araka ny lazainao teo ny fitsapa-hevim-bahoaka nisy teto amin'ny firenena hatramin'izay dia hoe eny na tsy. Fa ity indray mitoraka ity ary zay mampa-original azy dia tsy hoe eny na tsy fa hoe état fédéral sa état unitaire no avozana. Iny aloha zany dia efa manilona ny sain'ny olona na ataontsika hoe mpamboly vary na mpanao vany hoe
tsy enina tsy fotsiny fa état fédéral état unitaire no avoziny iny de efa mety hisitona sady ny sain'ny olona hoe inona moa zany rehefa voasitona zany zany tsy maintsy andeha izy andalo hoe inona moa zany de eo ho hitany hoe zao ny dikan'le zavatra le ohatra zao hoe tsotsotra fotsiny hoe mikasika an'le nyteneniko teo hoe état unitaire no avoziny dozy izy hoe foanana ny toko telo andalana de mety ho hitan'olo hoe tsara ve zany sa tsy tsara hoe monocamérisme no atao zany hoe ny solombavam-bahoaka ihany ny assemblée nationale ihany no tazomina fa foanana janona ny sénat foanana koa ny CENI foanana tsara ve zany de eo na eo fotsiny arany hoe de efa mety ahitan'ny olona hoe tiany any lalana andanako tsy maintsy azavaina ohatran'izany le état fédéral le nazavaiko teo hoe état fédéral sy le état fédéré sy le état unitaire hoe raha Tuléar ny landry zany de any Tuléar no asiana ny birao an'ny filoha any asiana ny birao amin'ny ministère fa tsy atao eto Antananarivo intsony zany fa ny état fédéral zany de hoe raha ohatra ka raha isitsika ny faritany 320 de isy président kely any Manjakandriana isy président kely any Ambalavao isy président kely any Ambatondrazaka isy président kely any Fenerive-Est de isy birao an'ny ministère koa zany manerana automatiquement ny olona tsy maintsy hikaroko izy hoe fa iny raha vao zay fotsiny koa ny hitan'le olona de efa mety manome hevitra sady hoe tia ngamba ny metimety kokoa hafa ny le taloha le hoe eny sa tsy de araka ny lazaiko teo hoe zay tena atao zao ny atao de ny tiana atao de tsy maintsy nenay ny lany zay fa raha zao zavatra tolotra zao no tafiditra c'est fini tout ça vita teo fa nofinofy tantara sisa fa Andriamanitra sy ny lalam-panorenana no hitatana ny firenentsika miaraka amin'ny malagasy tsara Andriamatao zanao Randroso mpahilalany efa misotroronao raha reo famakafakana zay nambarinao teo zakatsika ve ilay rafitra fédéraly raha zo zava-misy eto Madagasikara zao nefa ohatrany hoe mitanila kely any am'le hoe rafitra unitaire navaozina ny famakafakana zay nambaranao teo so de hoe any zany mety amintsika ve any am'le état unitaire sa any am'le état fédéral état unitaire navaozina mety amintsika mazava ho azy satria ny tolo-kevitra nameko teo de morona be mihitsy any am'le état unitaire no avozina tsika nge manana zao am'izao fotoana zao lalam-panorenana ao anatin'ny état unitaire fa za kosa de manolotra hoe ho avoziny anisana fanavozana tiako ampidilina zany reto fanafody atolotro reto averiko ihany ny état fédéral de tsara betsaka ane ny firenena eto am'izao tontolo zao manao ny état fédéral fa averika ihany fa tsika tsy firenena mantra fa firenena sahirana tsy mbola zaka atsika tsy mbola zaka ny teneniko teo hoe zandry azafady fa manonona anao zandry vavy Eliane Bezaza tena manana programme an'asa tsara fa io le resaka ohatra zany koa izandry la Joassin any La Réunion zay manana ihany koa programme an'asa tsara mahafinaritra tena tsara mihitsy fa io le état fédéral io ihany zany no tsy tovizako hevitra kely am'zareo noho le amma sahirana amin'ny firenentsika tena tsy ho vitatsika nge zany anangana na faritany enina na faritany 320 isa anangana ministère c'est pas possible fa alohantsika mandeha tsikelikely mitsaikojaiko ratanala zay tonga ihany no arabaina alohantsika andeha moramora petit à petit l'oiseau fait son nid tsika tsy mieboebo na miabo na matika fa mandeha moramora zay tonga ihany no arabaina zay fa de patsorana zany no tenenako hoe morona kokoa any am'le état unitaire no avozina ny hevitro satria zara hevitra ty de ny zavatra ny zaraiko teo zany hevitra afa-ty amiko samy manana ny heviny daholo zay le démocratie fa tsy resaka didijato hoe ny hevitra izao le tea zay no mitondra fa aloha samy milaza ny heviny eo de aleoany ny vahoaka
mitompo fa efa référendum référendum zay any tsy maintsy andraisana fanapa-kevitra foana eto amin'ity fireneny ity. Ito am'le nambaranao tamin'ny voalohany teo ny hoe ny sarety indray ny lasa alohan'ny ombra ny zavatra misy eto amin'izao fitondrana fanavaozana izao, nefa raha ny zavatra ambaran'ny filoha fanavaozana dia hoe hevitra miainga avy amin'ny vahoaka no arafitra ho lalam-pandrenana amin'izao fotoana izao. Tsy fantatra aloha hoe efa miasa ve ireo minisym-panjakana misahana an'izany amin'izao fotoana izao manao fitezam-paritra, fa nisy aloha ny farany herinandro lasa iny ny dinika niarahana tamina tanora Zenizaida izay isany hoe nandray anjara tamin'ny tolona fitakiana fanivalana teto amin'ny firenena. Eo amin'izay aiza ny tokony hametrahana zany ao anatin'ilay assemblée constituante amin'ny fandrafetana an'izay lalam-panorenantsika izay, sa hoe inona ihany koa ny tokony hitondrana an'ilay izy mba ho tena voaray ny hevitry ny rehetra amin'ilay hoe lalam-panorenana ho apetraka amin'ny repoblika fahadimy. Sorato ny dokotera dia natao hitsabo. Misy ihany dentiste, ny dentiste dia natao hitsabo ny nify. Ny chirurgien dia natao ho mpandidy. Sanatrian'izany tsy ny soferan'ny taxi moto no andeha andidy hanao opération na hanao dentiste. Tsy sanatrian'izany tsy haiko le mpivarotranana etsy anany etsy no andeha hampianatra any am-pianarana fa misy ny mpampianatra. Tsy sanatrian'izany le olona mpanamboatra trano etepitsety no andeha any anosika andeha hitsara. Samy manana ny spécialité daholo ny olona tsirairay. Izay ny antony hoe assemblée constituante, io tsy tsika ny mamorona an'io na za mamorona an'io. Fa eran'izao tontolo izao dia misy ny atao hoe assemblée constituante ary ny asany dia natao handrafitra, hanoratra, rédiger ny lalam-panorenana. Fa tsy hoe isika menakavy, zay nge le lazaiko teo hoe le sarety indray ny lasa famadika isika menakavy. Non, le olona membre ao anatin'ny assemblée constituante no anangana, no anoratra ny constitution, ny lalam-panorenana. Rehefa diovina tsara io lalam-panorenana io aloha fa ao no misy ny aretina. Rehefa voadio io aretina io mandeha milamina daholo ny rehetrarehetra. Rehefa avy eo zay amin'izay vao miditra any amin'ilay hoe concertation nationale. Ny concertation nationale tompoko dia tsy vitany ao amin'ny CCI any azafady. Ohatran'izay aretina nisy teo zay antra mbola hoe CCI foana no andrasana eto hoe concertation nationale. Nisy ny atao hoe Zaikabe tamin'ny taona 2017. Zany Zaikabe zany dia olona maro no miakatra teny Ankatso. Nisy mpampianatra, nisy dokotera, nisy soferan'ny taxi, nisy mpivarotra, nisy ny olona rehetrarehetra tao anatin'izany natao hoe Zaikabe tamin'ny taona 72 zany. Zay ataontsika le Zaikabe tamin'izay zany azo adika amin'izao hoe concertation nationale. Diovy tsara aloha ny tany ilalovana, ny constitution lalam-pandrena. Rehefa madio io lasa amin'izay tsika miroso ny olona rehetrarehetra, na ny mpianatsy lycée ary na ny miaramila, na ny mopera, ny olona rehetrarehetra dia afaka manome an'le heviny amin'izay ao anatin'ny concertation nationale. Ao nge teneniko teo hoe tsy ny dokotera no andeha hanamboatra lalàna na ny mopera no andeha hanao amin'ny chirurgien hitsabo olona. Samy manana ny spécialité an'io. Tsy anjaran'le olona le tatsaha ery ohatra no hanao an'le lalàna fa ataovy aloha le lalàna omeo an'le olona tokony avita azy. Dia rehefa avy eo ny olona rehetrarehetra fa tsy vitany eny amin'ny CCI fa raha io mbola averina eny amin'ny CCI fotsiny hoe concertation nationale io tsy manozona ary tsy mirary soan'ny tanindrazana fa mbola isy ihany ny olana eto amin'ny firenena. Fa ny olona rehetrarehetra rehefa malagasy, Madagasikara ny malagasy fa tsy an'olom-bitsy, tsy an'olona anarivo na olona ray tapitrisa fa olona 30 tapitrisa ny tompony. Ary ao anatin'ny olona 30 tapitrisa io misy olona, misy za zao, misy olona tanora ao, misy olon-dehibe ao dia izay olona ampy-taona rehetra afaka manome ny heviny daholo. Izay ny atao hoe concertation ny malagasy rehetra ny manome ny heviny fa tsy ny hoe malagasy ny CCI rehetra kosa. Azafady raha miteny an'izay. Epita amin'izay loha hevitra mifandraika amin'izay antsika
fa nefa ny fandraika tamin'le tolona teo ihany koa ny volana oktobra ny 14 oktobra 2024 laza ny volohany fanavaozana fa rava ny repoblika fahaefatra. Avy eo nefa nianina tamin'ilay lalam-pandroenina ny repoblika fahaefatra izy ny 17 ny volana oktobra 2024 nisy anefa ny feonambara ny teny amin'ny lampanjakana Mbotsirohitra fa rava daholo leo androm-panjakana rehetra nitsangana ny repoblika fahaefatra izany ny seni ny fitsarana avy mba lalam-pandroenana ny antenimieram-pirenena ny antenimieran-doolina ny ACD2D. Avy eo nefa zavatra misy amin'izao fotoana izao ny antenimieram-pirenena mbola io ny loholona efa tapitra ny fotoam-piasana ny seni mbola io na solo vaovao ary izy zavatra misy amin'izao fotoana tsy sa mandray fanapa-kevitra ve ny mpitondra antsika eto fa matahotra ny sazy avy any ivelany. Resaka politika io ny resaka politika dia ilalao ohatrany manao fanorona ihany, misy ny atao hoe stratégie ny paikady zany ohatrany manao échec koa io ny zavatra nataon'ny filoha zany araka ny voalazanao teo dia hoe foanana dia rehefa avy eo tsy foanana matahotra. Izay mihitsy ny zava-misy eto amin'izao fotoana izao. Tamin'ny voalohany izy nieritreritra hoe foanana dia vita fa rehefa avy eo izy somary naka recul kely dia hitany hoe ho ratsy be ty fa ny Union Africaine sy ny SADC ny laza hoe vita treo ny aminareo dia ozy izy hoe tsy foana indray ireo fa lany any fepitaona iasan'ny anterimeran-doolona tsy hovana ny mpitsara ao amin'ny avo ny lalam-panorenana mbola tazomina ny solombavam-bahoaka ny Assemblée nationale mbola tazomina daholo zany ny institution rehetrarehetra mba ampalegala ny fitondrana zany efa ny miteny zay le hevitra le sarety le omby le hoe ny omby tokony ny omby mandeha aloha raha lasa aloha io le constitution io voalohany indrindra aloha légitime mino fa ny vahoaka malagasy dia miombina hevitra amiko hoe diovy ny lalam-panorenana zay le légitimité légalité dia le niteneniko teo hoe alefaso ny fitsapahana evi-bahoaka ny référendum no mampalégal ny projet anankiray na ny lalàna ny zavatra anankiray tiana atao zany. Dia ianao ihany namaly ny teneninao teo hoe matahotra izy mandroso miembotra ny zava-misy dia mbola mijanona satria tiany ho légal le zava-misy amin'izao fotoana izao. Zay le stratégie dia zay ny nampatonga anazy tsy nanafoana andreto le institution reto dia betsaka koa moa zany ny voajonon'izay hoe tsy zavatra niova ny institution donc c'est légal fa zany efa ny teneniko teo dia hoe tsy hany koa ny olana tsy mampaninina ako tsy hany ny olana fa le omby taritin'le sarety ny olana le concertation nationale ny tokony primordial aloha zao dia ny constitution ny constitution tokony diovina fa rehefa madio io mandeha ho azy daholo ny sisa rehetrarehetra efa ary mora diovina io satria be da be ny zavatra miova eto amin'ny firenena be da be ny zavatra miova na au niveau an'ny Sénat ny zavatra miova raha tamin'ny andro taloha tsy ohatran'ireo reo le olona ao anatin'ny antermeran-doolona reo ohatran'izany ao anatin'ny tandroka arovozina be da be ny zavatra niova omaly moa zany ny filohan'ny état-major ny généraly Picolas dia niteny hoe manomboka zao dia hiteny izahay tafika dia betsaka moa no miteny hoe ny tafika anie c'est la grande muette za kosa miteny hoe nitenena nareo tafika malagasy anie nareo nareo anie olona endriko nareo anie olona manapaiza mitenena nareo fa ampy anay zay efa voky lacrymogène zay fa mitenena nareo ary vary ny ameo anay lalana ny ameo anay tetezana ny ameo anay fa azamena lacrymogène tsondre zay tompoko fa ampy zay mitenena nareo malagasy nareo amiko hevitro zany tokony hitendry zareo fa tsy tokony amahana atsika fotsiny hoe lacrymogène
fa tokony hanamboatra ny lalantsika, tokony hiteny, tokony haneho hevitra zay zany ny resaka stratégie politika daholo reny zavatra rehetra rehetra efa tsava ve zany fa efa miova eo amin'ny tontolony hoe rafi-pitsarany zany amin'ny hoe administrateur civil ny mpitandro filaminana efa tsy mandray baiko politika itsondra n'izao fitondrana fanavaozana izao inona mbola tokony ho atsaraina ihany koa nefa amin'izay mba hananandro zandry ao ariana ihany koa n'lay hoe toe-tsaina tsy nanaiky lembenana zahako mety betabe ny olona mety tsy ho d'accord am'izay fa za mahita fa tena misy fiovana eo amin'ny zareo eo amin'ny tontolo iaina ny administrateur civil ohatran'izay koa ny mpitsara ohatran'izay koa eo amin'ny resaka tandroko arom-vozona rehefa mitena hoe tandroko arom-vozona dia tafiditra ao ny polisy ny zandary ary ny miaramila za averiko ihany tsisy hoe révolution le izy fa misy fiovana kely ary za optimiste am'ireo administrateur civil atsika ireo optimiste am'ireo mpitsara atsika ireo optimiste am'ireo le tandroko arom-vozony ireo fa ireo ihany koa de mety avita miracle ary zay moa ny zavatra tadaviko zavatra iriko ho an'ity Madagasikara ty raha tahorinan'ny taona 5,700 nisy ny atao hoe miracle japonais de za kosa am'izao 2026 zao am'izao taona 2024 zao de mba miandraandra n'izany atao hoe miracle malagasy Pailalananao io amin'ny hoe rafi-pitsarana io anisan'ny olana be izy io nataon'ny mpitondratra amin'izay fitaovana politika ihany koa ny fanenjehana andreo tsy mitovy hevitra aminy tsy hoe zao fitondran'izao ihany fa hatramin'izay misy an'ity hoe haute cour de justice ity zay mahazo fankataovana eo anivon'ny anteny meram-pirenena vao afaka manenjika andreo olona ambony fa hatramin'izay tsy nisy an'io tsy nisy zavatra nivoaka tao nefa maro ny zavatra tsikatry ny vahoaka malagasy tamin'ny fitantanana ra-panjakana fa nodonam-bola ny resaka kolikoly ny fanararotam-pahefana fa mety hoe inona ny mahatonga an'io tsy tafapetraka sao de tokony mavadika any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany avokoa ny raharaha rehetrarehetra nizaniza araky ny efa voalazako teo le izy tafiditra tao anatin'le tokotelo zay le aretina anisy teto ary zavatra tsy ny mpahay lalàna na ny mpanao lalàna nisy teto ny diso fa nisy diso fa tsy teneniko hoe izy any diso fa iarahantsika malala ny zava-nisy teto nandritsy ny 90 taona fa zavatra contradictoire amin'ny principe général du droit principe de droit ny hoe ny assemblée générale no mibaiko ny fitsarana de lasa iza zany le resaka indépendance misy ane ny hoe fitsarana misy ny hoe assemblée misy ny hoe exécutif misy anankitelo ireo indépendant tsy mifandray na mifakibaiko na zavatra contradictoire amin'ny lalàna zany zay le aretina nisy teto de nanaiky an'izay daholo fa maninona no ny assemblée nationale no ibaiko ny mpahay lalàna ny mpitsara contradictoire zany misy ny indépendance ny exécutif législatif sy ny judiciaire ka tokony ajainy zay ary nino fa manomboka zao angambany de ho voaly zay zavatra zay de tsy izy tro ny lololo Andriamato Zanao Randroso mpailalana efa misotro ronono tapitra ny fandarantsika tamin'ity ataondro ity makasitraka anao namaly ny fanasanay zay antondra famakafakana fampahafantarana ihany koa fanavaozana eto amin'ny firenena zay hevitra avy amin'ny rehetra moa zay iny no azonao ampitinanareo avoresaka teo ary fotoana ihany koa zao hitondrana afatra ho an'ny vahoaka malagasy voalohany aloha de misaotra anareo nampiatrano faharoa manarakarak'izay de miraro soa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra nandalo fotoatsaroto sika nandritsy ny 90 taona araky ny voalazako teo de narary Madagasikara ary rehefa narary Madagasikara de lasa isika malagasy no victime tamin'izany mba nialatra lalàna ny tena ary nandalo lalàna vokatr'izay lalàna ny anarana teto amin'ity tanindrazontsika zay
ankehitr'io no hitondrako valibabena vahaolana mba anovana an'izay le aretina sy ny zavatra niandalo tamintsika nandritsy ny enimpolo taona mahery mankaherentsika malagasy rehetra ary miraro soantsika rehetra toizo fefa misy fiovana kely na toetsaina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Tena mahafinaritra, mahavelombolo, tena mino aho fa tena ho lasa malagasy tsara vaovao ny malagasy sy Madagasikara.